nikirotana tapoka ny fiangonana ka nikirotan-tsaina be pastera. Tena sahiran'izy. Ao anatin'ny fiangonana moa dia betsaka ny olona, karazan'olona ao dia misy diakona anankiray izay mpitondra sarety ny raharaany. Dia zao no nataony. Lalao izy pastera fa tsy nampoizina mihitsy hoe inona ary ny tena nahatonga an'ilay fikorotanana tapoka teo e. Dia zao no nataon'ilay mpitondra sarety hoe reto ombiko reto a, tena endro be, fa rehefa avy manatitra entana zay, matory fotsiny aho anaty sarety dia reo omby reo no mitondra. Matetika efa tonga eo tokotany mihitsy aho, zay vao fantatro. Ny ray mandeha avy naka entana ka nisy fiara mpanangom-bokatra zay ny klaksona mafy loatra, taitra le omby, nitrotra koa ato anaty sarety dia nitsambikina, nidobofako ny totondry le lamosina be an'le omby dia mivoto ny tanako. Nitantaraiky tamin'le namako dia zao no nataony pastera. Hoy izy hoe na dia manana ny endry aza raha mbola omby ny namana, aza misaraka amiko bay.